Ny vinany toetrany andro eny an-dranomasina ny alahady faraky amby folo ny volana May amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy faharoa amby folo ny volana May amin'ny 9 maraina. Tombanana azo vahana indray ny alin-drano avy any atsimo amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao ary ikorotana araka izany ny toetrany andro eny an-dranomasina ho an'ny morotsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanany nosy amin'izay fiandohan'ny herinandro izay aherin'ny ranomasina ary tombanana ho 3 metatra ny ny onja raha ho an'ny morotsiraka afovoany andrefan'i Madagasikara sy ny any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana. Mety hatratratra any amin'ny 3.5 ka hatramin'ny 4 metatra kosa ho an'ny morotsiraka atsimo andrefana sy ny any amin'ny morotsiraka atsimony nosy ny hatrany. Ny alatsinainy alina moa izany no tombanana hipaka any amin'ny morotsiraka atsimo andrefan'i Madagasikara sy ny any amin'ny morotsiraka atsimo eo anelanelan'ny Morombe ka hatrany Taolagnaro. Mitatra miandalana ho an'ny morotsiraky ny afaritry Menabe sy Melaky kosa izay ny talata atoandro ary mety amin'izay talata atoandro izay ihany koa dia tombanana hitatra miandalana any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana izany alin-drano izany. Manoloana izany dia entanina ny amponina rehetra amin'ireo morotsiraka voakasika mba hanaraka ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isa-tokony, eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny fivoarana izay mety ho ifisin'izay alin-drano any amin'ny morotsiraka voalaza teo aloha ireo. Izay ny mahakasikasika an'iny fa raha iverenana ary na hojerentsika amin'ny Tsipriany ny toetry ny andro ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana miatoata roa avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjabe hatrany ny ranomasina ka ny avy onja raha ifagnidimy ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro anorana amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja raha ifagnidimy ka hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro anorana manomboka ny alina ary ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy onja ho 2 metatra izay mety hatratra 2.5 metatra any amin'ny tapany atsimo amin'ny fiandohan'ny fepitona noho ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 metatra hatratra 3 metatra rehefa manalavitry ny morotsiraka noho ny alin-drano avy any atsinanana. Ho an'ny morotsiraka andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora hatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja raha ifagnidimy ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro andrahona amin'ny ankapobeny manakaiky ny morotsiraky Melaky iovaova ny fitsokony rivotra ka 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany manomboka ny alina ka 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja ray metatra ary hatratra raha ifagnidimy metatra any amin'ny tapany avaratra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava anorana tandrivondraona vitsy ny maraina ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy onja 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morotsiraka Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby anorana tandrivondraona ary iovaova ny fitsokany rivotra ka 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho 30 kilometatra isan'ora kosa izany manakaiky ny tanjona Bobaomby ary ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ka ny avy onja 2.2 ka hatramin'ny 2.4 metatra.